Salut tout le monde, super zayanty, nisy buzz kely zay indray maly a, buzz be moa zany fa tsy buzz kely. Resaka wendy Catalina, andao resadresantsika indray aloha hoe ahoana sy ahoana momba an'izay. Inona moa le resaka, andao tsika hanao mise en contexte kely. Omaly nisy vidéo an'ny wendy Catalina hono niparitaka tany. Vidéo somary interdit au moins de 18 ans le izy satria sariny ohatrany hoe vidéo ny se masturbe tao amin'ny toilette, zay zany hono le izy fa za aloha tsy nahita an'le vidéo za manokana fa zay le izy. De iny ndray aloha zany ny facebookista rehetrarehetra fa resaka publie zavatra naneho ny heviny nandefa daholo ny olona rehetrarehetra hoe zao de iny fa mibuzz indray le izy. Raha ny fahazahoko an'le resaka de ex any sa vadiny taloha sa inona tsy haiko tsara le izy, Fleurido sa Fleurino izy zay. De io lehilahy io zany a no ohatrany hoe nanaparitaka an'le vidéo. Le iny ndray nefa miteny hoe tao amin'ny telefônina ny marina hono io fa tsy le ry hono nanaparitaka azy, de tsy hay zany zay tena hoe marina am'le izy a. Fa zay zany le izy zany zay no nahatonga an'le resaka miparitaka. Tsy haiko moa zany hoe tena le ry marina ve nanaparitaka an'le izy fa hoe nalahelo hoe tsara da zany rehetrarehetra misy bandy mantsy manao an'izay. Atolotra ho any raka ofapaizelo zany tsopany joby iray velesy rakama de ampianana ny latako zao. Tsy haiko hoe tsy izy ve tsy afaka niteny azy satria za koa tsy science infuse sa mitariny hoe tena tonga de hoaiko daholo zavatra rehetrarehetra ty fa nitakitako sy nitariny amin'ny Facebook aloha ny tantaraiko. Mba manao recherche kely any zao mpantso ndraindray zay vao miresaka fa tsy hoe tonga de mitantara sy manome hevitra tsotra zao fotsiny. Azafady a. Raha ny zavatra hita zany de hoe le ry hono nanaparitaka anazy nefa le ry indray miteny hoe tsy izy fa hoe tao anaty telefônina iny hono de dans un sens ane zany avy amin'ny fautiny ihany le izy zany dans un sens satria tany anatin'ny telefônina na izy na tsy izy nanaparitaka azy tsy maintsy avy eo anaty telefônina any ihany zany nazahoany zay olona nanaparitaka anazy entre guillemets. Sady aika ty razoky ty ex ny Sandra Gomez izy le Sandra Gomez le tamin'le resaka big M3 resantsika tamin'ny farany iny ihany efa niterahany anankiray hony. Tsy haiko virena miaraka va ohatrany hoe mety ihany le relation en lisany zany raha mifandinihako azy a, ohatrany samy anatin'le tandem. Mialatsiny amin'izay zavatra teneniko zay fa mety hoe marina mety hoe diso afa mialatsiny fa zay hitako ny teneniko e, zay koa le liberté d'expression zay. De misy koa moa zany reo zay tena hoe tsara indrindra ato an-tany ngamba ny ilazana anazy a, zay mikritika ihany ny ainy. Ratsy be tsy arakaraka ny tarehany, dabaloaka be ndinina e. Niaza tratra ry zalahy, niaza tratra ry zareo a. Tena niaza tratra fa tay be io a. Niaza tratra fotsiny fa nenareo io zany mangirangirana satria ny tena tay be amin'le izy a. Vehivavy ny akabeazan'ireo. Le mikritika sy nianareo vehivavy ny tena anina. Za tsy miteny hoe nety ny zavatra nataony, tsy miteny hoe tsy nety ny zavatra nataony fa niaza tratra e, zay fotsiny. Niaza tratra. Tena mangirana be zany ny pepetan'ireo zay miteny reo a, faran'izay tsara, faran'izay mangirana e. mamiratra anao fa tsy tsara madio ivelany fotsiny fa ny anatinao maloto mamirapiratra noho no avoko. Zay ngamba ny ilazana azy. Fa raha hoe tena izy aloha zany nanaparitaka anazy a de tena alolo ngataka hira kely a, miraba an'le tafiditro, inona ny hira tao anao azafady? Saika ngataka hira kely azafady, ao amin'ny tonony ao ny afatra. Merci. Oh le libe lakela, oh le libe lakela, oh le libe lakela, oh le libe lakela. Bon, blague à part ry zalahy. Ho an'le lehilahy aloha ny resahako. Lisany matoa andefasan'ny vehivavy zavatra ohatry reny, matoky an'ny lisany izy zany. Vao liridiratsika le resaka vehivavy rehefa avy eo fa en général matoa vehivavy mandefa zavatra ohatry reny an'ny lisany, matoky an'ny lisany izy, tena tiany lisany.
tsy hitako hoe inona fierté ho an'ny lisany ve le indeha hipartage zavatra oatra zany hoe jere za manana zavatra oatra zao resaka boay kely zany ry zalahy resaka zandrikely resaka tsy matotra resaka ho afabaraka le vehivavy avy eo manana reny lisany mety hoe manana bavy lisany mety hoe manana cousine raha hoe tena tsy anabavy tena anabavy le izy eritreretony hoe sensation zany hoe io fa mipotra na elalehilahy io ary hoe sara lambridana no mivoaka any amin'ny Facebook hitan'ny rehetrarehetra any de eritrereto hoe vehivavy vao may saripady be zany zavatra zany ho an'le vehivavy indray tokony tsy andefa zavatra oatra zany tsononareo e tsy haiko misy koa manko le izy tena filinina resaka légume fruit akondro rehetrarehetra iny azonjaro legume jiaby tatato fa tsy ilaindro atsika lela tatato ino rana azoro tatato fa legume gosomendro tatato ny lisa ngamba ny tiako tenenina misy fitadavam-bola misy filinina fotsiny raha tsy manao an'izay ve nareo tsy tsara sa hoe tsy sexy ve nareo raha tsy manao an'izay sa hoe ahoa da tsisy sainy te hoe inona ny tena zavatra tianareo atongavana amin'io zavatra io fa aza atao e fa hita hoe be dia be ny levatratra be dia be ny afabaraka tsy voalohany ho endrika taliana io ary tsy farany mitenenako hoe mba limité hoe aza sinan'izany e rehefa tena tianao izy hita amin'ny foana io vatanao mibridan' io any amin'izay takotakony raha anareo any e hita amin'ny foana io e tsy voatery alefa amin'ny vidéo sy amin'ny rehetrarehetra iny misy indray tena hoe tonga dia tsy fisainana tsotro zao hoe mba te hibika hoe gial zaranga gial sady mamay amin'ny mandoro de tsy mety aza raha tsy manao zavatra oatra zany bref zay fotsiny aloha zany afaka niresadresantsika kely androany vidéo fohy kely iny a fa mety hoe ao anatiny ao daholo ny afatra rehetrarehetra aza dino milike aza dino micommente aza dino mipartage sur